tonga eto amin'ny fotoana ny fahamezana ndretsika rivijery ajaina amin'izao takariva ny talata fa 17 ny volana jona 2024 izao miarabanao tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra matv ary manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany ko satria moa voavy nakalaza ny fetin'ny fahaleovantena isika ka makasika ny akon'izay fankalazana izay indrindra no isantaratsika ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao Olona dimy no namoy ny ainy 720 no nandalo tetsy amin'ny hopitaly HJRA ireo no tarehimarika nanamarika ny fetin'ny fahaleovantena tamin'ity taona ity amin'ny akabieny dia nahitana fitombona izany tarehimarika izany raha mitany tamin'ny taona lasa ny akamaroan'ireo olona naratra dia noho ny adiady sy ny loza mpifamoivoizana. Amin'ny ankapobeny dia azo lazaina fa nilamina ny fetin'ny fahatsiarovana ny niverenan'ny fahaleovantena raha ho an'Antananarivo renivohitra no lazainy. Na izany na tsy izany aza dia fantatra fa ny antompony isan'ny olona izay niditra hopitaly ny 20 sy 9 jona lasa teo iny satria dia efa nahatratratra amin'ny 720 ny olona nandalo tao amin'ny vonjy taitra sy famelomana na HJRA omaly sy afakomaly. Ny aliny 20 jona no betsaka niditra satria dia nahatratrarana hatrany amin'ny 930 ireo nandalo tao amin'ny famelomana ary 20 tao amin'ny vonjy taitra raha araka ny tarehimarika voaray dia ny antoerana. Tarehimarika izay nahitana fitombony satria dia 7 izany tamin'ny taondasa. Ny akamaroan'ireo olona izay nampidirina tao dia resaka adiny no tena betsaka satria dia mahatratra 20 izany ny alady lasa teo. Ny loza mpifamoivoizana kosa dia miisa 17 raha toa ka ny loza azo any an-trano izay miisa 14 raha araka ny tarehimarika voaray hatrany. Fantatra ihany koa fa nisy ny olona 12 izay tsy natsiaro tena noho ny fisotroana toka be loatra. Olona dimy kosa no namoy ny ainy raha ny tarehimarika voaray tetsy amin'ny HJRA ka ny 2 tao amin'ny famelomana ary ny 3 tao amin'ny vonjy taitra. Ny aliny 20 jona kosa raha ny teny ivelana Antananarivo dia isan'ny tranga nanamarika ny fetin'ny zava-niseho tao mandry tsara izay vokatry ny fifanosihana dia zaza roa no namoy ny ainy. Torak'izany ihany koa ny tao Ambatondrazaka satria dia namoy ny ainy teny am-piverenana ody ny ben'ny tanàna n'Ambatondrazaka.